Ny Tantaran'ny Krisimasy. Ity dia tantarany nahatongavan'Jesosy. Kaisara ny mpanjaka ary ny mpanjaka dia mila vola mba hitantanana ny fanjakana. Ka ny mpanjaka dia nandito fa ny eritreriny dia miatra manerana ny fanjakany manontolo. Izany dia midika fa ny tsirairay dia tokony ho isaina, ary ireo izy ireo no hamaritra ny apetsaka ny vola azon'ny mpanjaka nanaina tamin'ny olona izay atao hoe hetra. Ary nampiasain'ny mpanjaka izany mba hiarovana ny vahoakany sy hanaovany ny zavatra toy ny fanamboarana lalana sy ny fitehirizana hanina. Ka dia niala tany Nazareta nakany Betlehema Josefa sy Maria izay bevoka mba ho isaina ny amin'ny tany izy ireo. Fa noho ny olona rehetra tonga hanao fanisam-bahoaka dia tsy nisy toerana hipetrahana. Ny an'ny fialofana hitany dia tany amin'ny toerana fiandrasan'omby. Raha mbola tao izy ireo dia teraka Maria. Ny zanany voalohany dia zazalahy kely. Nataon'i Maria hoe Jesosy no anarany satria Andriamanitra no nilaza taminy ny fomba handefasana an'i Jesosy hamonjy izao tontolo izao. Nafana izy ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilony Jesosy. Tamin'iny alina iny, nisy mpiandrondro tany an-tsaha teo ivelan'ny vohitra ny ambina ny andehan'olona. Tampoka teo dia nisy anjely niseho teo anatrehan'izy ireo, ary namirapiratra ny tany noho ny voninahitry ny Tompo. Raiky tahotra noho izany rehetra izany izy ireo. Fa ny anjely nanome toky azy ireo mba tsy hatahotra fa mitondra ny vaovao tsara indrindra amin'izy ireo izy. Fa misy olona mpamonjy, eny ny Mesia, ny Tompo teraka ny alina ao Betlehema. Zazakely mifono lamba mandro eo ambonin'ny fihinanam-bilony. Tampoka teo dia nisy anjely marobe nanantona. Ny anjely samy nankalaza an'Andriamanitra ka niantso hoe: voninahitra ny amin'ny lanitra ambony indrindra, ary fiadanana ho etỳ an-tany ho an'ny olona rehetra. Dia lasa ny anjely ary tena nientanentana tokoa ny mpiandrondro ka nifampiresaka nanao hoe: ndao any Betlehema isika hijery izany vaovao mahafaly izany. Dia niazakazaka any akany an-tanàna izy ireo ary nahita ny Maria sy Josefa. Ary Jesosy zazakely dia nandry teo amin'ny fihinanam-bilony araka ny nolazainy anjely tamin'ny mpiandrondry. Tanteraka sy nitranga ny zavatra rehetra izay nolazainy anjely momba ity zazy ity. Talanjony ireo mpiandrondry rehefa nahita izany ka niteran'Andriamanitra. Fotoana fotaorian'izay dia nitondra an'i Jesosy tany Jerosalema Maria sy Josefa mba hanao lanonana manokana izay nanolorany an'i Jesosy ho an'Andriamanitra. Nisaotra sy nangataka ny fitahiany manokana tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany tany Jerosalema izy ireo. Dia nisy lehilahy iray izay atao hoe Simeona izay nanolo tena ho an'Andriamanitra. Tanteraka amin'ny faminaniana satria tonga tao amin'ny tempolo Maria sy Josefa, ary Simeona dia nahitan'i Jesosy sy nitrotro azy ary nanomboka nideran'Andriamanitra. Araka ny nampanantenan'Andriamanitra fa izy no mpamonjy izao tontolo izao, fahazavana hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Fantatry ny mpaminany vavy hoe izy Jesosy, ary nisaotra an'Andriamanitra izy sy nilaza tamin'ny olona rehetra ny zavatra ho ataon'i Jesosy mba hanavotana ny olona. Rehefa vitan'i Josefa sy Maria izany rehetra izany dia niverina tany Nazareta izy ireo. Dia nitombo sy nianahery Jesosy ary feno fahendrena sy fahasoavan'Andriamanitra, ary ny fitahiany dia tao aminy.